Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny ajia vaovao ampiasaina eto Madagasikara. Ajia izay misy ny sarin'ny Nelson Mandela. Ny tanjona moa dia ny fampahafantarana ity mahery fo ny Afrikana tatsimo ity tamin'ny ady ho an'ny fahafana sy ny fanavakavahambolon-koditra nataony. Ajia vaovao misy ny sarin'ny Nelson Mandela no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ary hita eny amin'ny bureau-ny postra malagasy manerana ny nosy manomboka amin'ity daty androany ity. Fampahafantarana ny Nelson Mandela no tanjona amin'izao fanapareana ny sary Nelson Mandela izao, izay lehilahy Afrikana tatsimo nanana ny lazany ary ihany koa ny ady ho an'ny fahafahana sy ny fanavakavahambolon-koditra. Zao no marika ny ahitantsika fa tena efa misokatra tanteraka amin'ny raisam-pirenentsika nanomboka amin'izay nisy ny fitondran'ny firenena eraky anatin'ny tany izay. Andino tanteraka zany ny nahakila baoantsika dia rehefa nanatona ny Nelson Mandela Fondation zay sy ny talier général de poste dia nomeny zareo alalana zany mba anatota an'izany timbre zay misy ny sariny zany mba alalany ny olona rehetra koa fa io ny sariny zany Nelson Mandela zany. Betsaka nefa malala fa betsaka ihany koa ny mahery ny anarana fotsiny fa tsy mahampantatra akory iza zany olo zany. Efa azo jifaina nanomboka androany ity ajia ity taoriny ny fampahafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy sy ny fankatoavan'ny Nelson Mandela Fondation ny anontana azy eto Madagasikara. 503 ariary ny iray amin'ny ajia misy ity sary ny Nelson Mandela ity.